natomboka ny 17 septambra 2024 ary farana amin'ny 9 desambra izao ny tetikasa tohana amin'ny fanabeazana ny ankizy manana fahasembanana izay vatsian'ny fikambanana ASMAE Madagasikara sy ny vondrona Europeana vola 770 ireo ankizy nahazo tombontsoa tamin'ity tetikasa ity ary fitoerana mandray antanana ireo ankizy manana fahasembanana misa 4 no niarany asa tamin'ny tetikasa. Afaka manaraka fampianarana sy fampiofanana ireo olona manana fahasembanana ara-tsaina izay miseho amin'ny fahatarana ny fivoaran-tsaina fa tsy adalàna akory. Io no isan'ny hafatra lehibe nampitain'ny ekipan'ny Centre d'éducation spécialisée tao Manakara nandritra ny fanentanana notanterahany teo amin'ny fianakavian'ny olona manana fahatarana ara-tsaina sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Ity fitoeran'ity rahateo dia nahaso amatsim-bola tao anatin'ny tetikasa fanohanana ny fanabeazana ireo ankizy manana fahasembanana izay naharitra roa taona ka ny farana tamin'ity volana desambra ity. Talohan'ny tetikasa aloha somary sarosarotra ihany no fidirana ny sehatra eo anivon'ny fiarahamonina satria ireo ankizy manana fahatarana ireo dia elo averin'ny mpiarahamonina ho adala nefa rehefa jerena sy ao anatin'ny fahadalana izy ireo fa ao anatin'izay hoe manana fahatarana izay dia afaka miatrika ny fanabeazana mitovy amin'ny rehetra. Misa 770 ny olona manana fahasembanana ara-tsaina beazana eo anivon'ity centre ity ka mpanabe sy mpampianatra ny totaly 220 mianadahy mandray tanana azy ireo. Ny Centre d'éducation spécialisée Manakara dia iray amin'ireo ifitoerana 4 izay mpahazo tombontsoa amin'ny tetikasa tohana ny fanabeazana ireo ankizy manana fahasembanana ka ankoatra azy dia ao ihany koa ny Les Orchidées Blanches, Association Sembana Avitra ary ny École Sainte-Louise Fianaratsoa. Mpianatra misa 930 no mpahazo tombontsoa ary misy 30 kosa ireo mpanabe manokana nahazo fiofanana tao anatin'ity tetikasa ity. Ny tetikasa izay vatsian'ny vondrona Europeana sy ny fikambanana ASMAE miaraka vola mitetina hatramin'ny 800 tapitrisa ariary na 570 euro. Androany no nanaovana tatitra sy famaranana ny fomba ofisialy ny tetikasa teto amin'ny foibe ny ASMAE teto Tsiadana.